ampitsikitsina trano toko klasy toko vavy no hiara-banantsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fahitalavitra ny televiziona malagasy ato anatin'ny fandarana fantaro mazava ho azy asaina trano ianao hanaraka ny fandarana sy ny fanadihadiana hatramin'ny farany. Tamin'ny herin'ny anio isika dia niresaka manokana ny voasarona Ambohijavy amin'ity androany ity kosa dia hoentina kely hivokana andrenivohitra ianao ka hoentinay aty amin'ny faritra Itasy distrikana Rivomamo commune Rivomamo faharoa. Misy ny zava-baovao tsara ho fantatra aty amin'itony tanàna somary ambanimbanivohitra itony, tsy ampiandrelanao ary izay fa hoy izay hoe manara-finaritra ary. Toko klasy toko vavy. Tsy ny fiainan'ny zanak'olombelona ihany no mivoatra manaraka ny toetrandro fa ny zava-maniry sy ny biby fiompy ihany koa. Tafiditra ao anatin'izany ny akoho gasy. Maro amin'ireo tokantrano eny ambanivohitra no efa manaraka ny fiompiana amin'ny endriny vaovao izay entiny tetika sampirotana fa tsy ny vondrona Europeanina vola. Niorina tamin'ny 4 Juillet moa ty fikambanana Vatosotia dia enina zany zahay ny voalohany nanorina azy, 2 vavy 4 lahy. Dia niainga teo ihany moa izy ity dia nitambatra ihany dia lasa 9 satria le projet tonga taty aminay zany amin'le tao am-pirotana moa dia nteny tsy mety raha tsy fikambanana no iainanareo fa tsy mandeha olona tsirairay dia voatery zay nanorina ny fikambanana io. Dia rehefa nisy an'io moa dia nandefa teknisianina amizay zareo zany nakaty aminay noronay any rehetrarehetra ampiofana dia efa tonga moa izy dia nanao ny fampiofanana dia zahay moa no mitako hoe inona ny tianareo dia ny tianay ny safidiana zany dia resaka tongolo zany ny safidianay taminy dia resaka akoho gasy. Ny tranon'akoho anay aloha zany taloha dia mienjy petrapetraka any ambanindriana fotsiny dia avoaka ny tokotany any dia mienjy any dia rehefa avy mienjy izy dia miditra izy amin'ny rivotra hoe tsipatsipazana vary kely eny dia mody rehefa ariva dia noho efa taty arena nisy an'le mpanentany reny teknisianina na mpianatra anay niofana dia eo amin'ilay resaka tranon'akoho dia niezaka nanao an'le tranon'akoho dia noho efa vita ny tranon'akoho zany dia lasa manatsara le tranon'akoho indray izay izao amin'izao dia mpiana isaky ny efitrefitra asiana efitrefitra le itoerana dia zanankely mitokana vatombato mitokana ny reniny sy ny reniny mitokana sy ny lahany dia ohatran'izay ny fomba hanaovana ihany le fiompiana-akoho indray amin'izao fotoana izao. Reny akoho 4 mba nanananay zany dia izay no natsarainay teto izay ihany no mpianay teo dia nitatra moa dia nanasaraka an'ilay zanak'akoho dia efa nisy amanjatony aloha no namidinay tany namonjy an'ireny fampiratiana reny fermata dia iny ihany nitsara teo dia izao efa ny akoho ato amin'ny tsato zao reny akoho 20 dia ny zanona moa zany mahafoy isam-bolana ny tsy mitarika intsony zany ato aminay fa voafoy an'ny ray andro dia tonga dia asorona amin'ireny dia raha ohatra hoe mba latsaka ny 20 io zany dia mba atao anaty baoritra kely iny zany ny solon'ny reniny fa raha ohatra zany hoe mihoatra amin'ny 7-10 dia efa mampiasa sofazy hafanana tazomana an'ilay hafanana ho an'ilay zanak'akoho. Ho an'ny akoho anankiray zao dia eo amin'ny filo eo ny atody. Raha ny eto amin'ny eto zany zao eo amin'ny 14 ka hatramin'ny 20 ka hatramin'ny 40 zany ny tapafoizana mbola tsy dia misy lamokany aloha zany. Raha ho any ambanivohitra kely na Rivomamo sika dia hitantsika tahaka izao zany. Raha ohatra ka ny tranon'akoho no jerena voalohany dia ahitana efitra 3 ka hatramin'ny 4 arakaraka ny tanjon'ny mpiompio. Ahitantsika ny trano fanatodizana.
eo ihany koa no hoan'ny vatotra koa no hoan'ny zanany ary hoan'ny akoho lehibe. Eto ny akoho dia fefena atao malalaka tsara ny tokotaniny ahafahany mivoaka rehefa atoandro. Ny ao anatiny indray asiana talatala sy lafika izay soloina isam-bolana ahafahan'ny akoho matory rehefa amin'ny alina. Tsy adino ny lakana fihinanany sy ny fitrony rano. Izany rehetra izany moa no atao dia mba ahazona taranaka vanona sy ara-pahasalamana. Ny vaksiny koa moa dia manaraka ihany isaky ny taonan'ny akoho io. Raika ambin'ny 10 andro zany ny zanak'akoho dia efa mitsindrona hitany 10 andro dia efa mitsindrona avicole. Ohatran'izay zao mifanatsarana amin'ireo resaka traitement. Fa eo amin'ny fampitomboana ny taranany kosa indray akoho lahy iray ho an'ny akoho vavy 5 ka hatramin'ny 7 ka avaozina isaky ny 3 taona. Afaka manao safitra ny mpiompy mba ahazona toetra tsara akoho maro atody, ny lehibe vatana arakaraky ny tanjony. Azo sarahina amin'ny reniny ihany koa ny akoho kely 2 ka hatramin'ny 12 andro ary dia mila fitaovana fanafanana. Ny akoho voafoy izany katreo amin'ny embolana io izany efa miverina manatody indray raha ohatra ny ato aminay izany. Eo amin'ny sakafony indray izay miantoka ny fitombony tokony ho indroa isan'andro raha kely, ny maraina sy ny tolakandro. Dia resaka sakafo fotsiny no fanatsarana, dia resaka mampiasa le sakafo ara-pahasalamana feny zany, mampiasa anana, katsaka, biby. Ohatra hoe akoho kely ireny zany sao dia mba toto-katsaka satria mba misy meny anay fitotoana katsaka dia mba potipotehana kely ny semolina, mena votra izy, mena anana. Maro ary ireo fangaro tokony ho hita ao anatin'izany sakafon'izany, toy ny mitondra hery, ny zarinofo, ny mineraly sy ny vitamina avy amin'ny zava-maitso. Maro ny tombontsoa azo avy amin'ny fiompiana akoho gasy amin'ny endriny vaovao raha oharina amin'ny fiompiana tranainy. Manaprofo izany ireto mpiompy ireto. Ny tombontsoa azo amin'ilay akoho gasy zany aloha dia eo amin'ilay tsy dia fandaniana firy amin'ny resaka provany satria akora aty amin'ny toerana ihany no tena ampiasaina. Izay izany no tena hoe ampiasaina amin'ilay tombontsoa azo ihany zany. Dia ilay resaka vola sy resaka sakafo zany dia fahafinaretana. Noho ny safidianana an'ilay zany mba nisy ihany nitolo-kevitra amen'ilay oseana ilay an'ireny hoe akoho gasy ireny zany no afaka mba aingakaingana koa sady tsy dia be masoka ireny hoe tsy manaraka provandy na savan'izany tonga dia zava-misy aty amin'ny toerana ihany. Ka iny zany tonga dia hita mihitsy ilay hoe karakarainao ohatr'izay izy antenainao hoe misy tombontsoa raisinao noho le amin'ilay hoe navela enjy tany indraindray very, lasa nkary, misy mpangalatra. Fa amin'izao izy hita mihitsy hoe misy tombontsoa be ho anao mihitsy zany izy amin'ilay karakaray. Ka hita miavaka mihitsy ny tsirony ny amin'ny henany
na ny ronony a na ny henany a dia hita mihitsy hoe tsara ny akoho gasy. Ka nampatoana iaraka amin'ilay mpiasa potanazy zany a be dia be ny zavatra ilaina satria raha ohatra zao hoe eo amin'ny resaka fanafodin'ilay akoho fotsiny zao dia efa misy tombontsoa zany amin'ilay satria ry zareo mahita ny fividianana ny toerana misy ny fanafody a amin'ilay mitambatra dia efa mihena zany le vidin'ilay fanafody ampiasainay amin'ilay akoho satria raha mividy any amin'ny vétérinaire zay a 200 ny akoho ray dia raha mamerina indroa dia efa 100 zany satria ao le pesta sy le barika nefa rehefa niaraka tamin'ilay protana zay a dia nahita n'le fanafody zany a lasa 500 indray zany le tsindrona ray a dia mba ariary 100 dia efa mba niena zany dia efa tombony ho anay zany zay. Veny zavatra telo lehibe ary no tandremana mba hampahomby ity fiompiana akoho gasy ity. Manara-penitra ny tranony, ampy sy ara-pahasalamana ny sakafony ary voakarakara ny fahasalamany indrindra fa amin'ny fiarovana ny aretina. Dia hitantsika amin'ireny fanadihadiana ireny fa mivoatra manaraka ny toetrandro ny fomba fiainantsika olombelona, eo ihany koa ny zavaboary tsy diso anjara ao anatin'izay. Ny tena tanjona tratrarina ao anatin'ireny fanadihadiana ireny moa dia mba mivoatra ho amin'ny tsaratsara kokoa, mba hisian'ny fivoarana miamiakatra zany eo amin'izay fiainantsika zanak'olombelona izay. Tapitra ihany koa ny fandarantsika ho an'ny anio izay ankasitrahanantsika rehetra tany tokantrano tany, nanaraka izany hatramin'ny farany azadiny fa mbola misy hatrany fanadihadiana ho aroso-antsika ho amin'ny heriny anio izany. Azadino koa anefa raha misy ny serasera tokony atao dia misoratra eo amin'ny fahitalavitra eo hatrany ny antsa telefônina. Eo ihany koa moa ny pejy Facebook sy ny YouTube izay ahafahanao manaraka tsy tapaka ireo fandarana efa nandalo teto amin'ny fandarantsika izany. Dia mamy fotoana indray ary ho amin'ny heriny anio izao. Mandra-piano.